miarabantsika amin'izao lahady harivariva izao. Raha mbola misy tompo marina ary raha mbola manana ny asiny Madagasikara dia tsy maintsy mbola hivoaka ny marina rehetra, satria ny marina tsy mba maty, ary hivoaka avokoa ireo lainga sy fitaka natao teto amin'ity firenentsika ity. Ka na tsy manana fitaovana, tsy manana fahefana, dia mba miezaka maneho hevitra somary mitavozavoza ihany noho izay tsy fananana fitaovana izay, fa dia na izany tsy hanaiky ho resin'ny lainga tsara lahatra isika. Efa betsaka tokoa ny nambara momba ny ity filoham-pirenena manana double nationalité ity, izany hoe filoha mandray roa sady mitondra ny kasikety na filoham-pirenena malagasy no mitondra ny kasikety na vazaha taratasy, azo lazaina hoe agent double izy zany. Voalohany dia filoham-pirenena malagasy, ny faharoa dia saribakoly vazaha taratasy izay mpitsikilo mpiaro ny tombotsoan'ny frantsay izay mitovy aminy. Ka raha tsy fanalam-baraka ny vahoaka malagasy fotsiny izao raha izao, fa tena famadihana ny tombontsoa ifotony ny fanjakana malagasy. Tantara rasy tsy mampino tsy fahita tao anatin'izay 13 taona izay. Filoham-pirenena am-perinasa no mandray andraikitra sitrapo mangataka zoom-pirenena hafa, ary tena tsy azo leferina satria firenena izay manana roiroy ara-tantara amintsika, firenena nanjanaka antsika izany lafrantsay izany, ary mbola maro dia maro ny fifanolonana sy fitoriana eny amin'ny firenena mikambana mahakasika ireo nosy malagasy izay isan'ny tarontsika mbola bidon'ny mpanjanaka frantsay mandrak'androany. Ka ny fizakany izay zoom-pirenena frantsay izay raha olona tsotra izy tsy nisy olana zany, tsy nisy ny resaka an'io na ray segondra ary, fa kosa amin'ny maha-filoham-pirenena azy dia mifanipaka amin'ny andraikitra filoham-pirenena malagasy izay fananany zo frantsay izay, satria manelingelina ny tombontsoa sy ny fiandrianam-pirenena malagasy. Ka fahadisoana goavana ara-moraly, ara-lalàna, ara-politika ary ara-tantara. Voalohany, fahadisoana ara-moraly satria olona very fanahy ka mandoro amin'ny tsy lany, maty eritreritra. Filoham-pirenena am-perinasa ianao no mangataka zoom-pirenena hafa. Tonga amin'ilay fitenenana hoe nahita ny akangatsara soratra ka nanary ny akota man-trano. Famadihana ara-moraly no maha-malagasy ianao izany. Ara-lalàna indray dia mazava fa fanitsakitsahana sy fantikana ny lalam-panorenana malagasy izay natao hiaro ny tombontsoa
sy ny fiandranam-pirenena malagasy zavatra nataony ity filoha ity. Mazava ny artikla 270 tsy ho averinay 120 eto fa rehefa olona tonga taona no mangataka zo-pirenena vahiny dia manary ny zo mahamalagasy azy. Ny zo very fa tsy ny mahamalagasy azy izy tsy azo soloa, tsy azo ovaina fa zay foana moa ny irairainy hoe gasy ray gasy reny izy, tsy ho very gasy ray gasy reny fa ny zo indrindrindra ny zo ahafahany mirotsaka hitantana ny firenena malagasy no very tanteraka, fa ezahana ahodikodina sy lotona ny sain'ny malagasy mba hanaiky lokom-bazaha. Eo amin'ny lafiny ara-politika dia efa niresahako teo fa dia mbola maro ny fanolanana misy eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay, ka noho ny fananany an'izay zo-pirenena frantsay zay dia voatery miaro ny tombotsoa frantsay koa izy, ka sady tsy afaka izy zany miaro ny tombotsoa frantsay miaro ny tombotsoa amin'ny malagasy, zay tombotsoa anankiroa mifanipaka sy mifamono. Ka tsy magaga raha mitarazoka ny resaka fitakintsika n'ireo nositsika noho izay fananany zo-pirenena vahiny hafa izay. Eo amin'ny ara-tantara dia mazava fa famadihana tanindrazana tsotra zao ny fangatahany zo-pirenena frantsay, satria mamadika ny tolom-panafahana zay nataon'ireo ray aman-drenitsika namoizany hatramin'ny ainy mba ho Madagasikara afaka sy maleo tena ary taranaka malagasy afaka miaina malalaka eo amin'ny taniny tsy hijabahan'ny vahiny no zany rehetra zany no navadiky ity filoham-pirenena ity. Ka ny marina zany misy eto amintsika dia fitantanana pitsikilo tsy misaritava, zany hoe à visage découvert, tsy miafina intsony izy fa dia nafiny ny maha frantsay azy. Mampalahelo moa fa dia ireo kamaron'ny malagasy Valalabe mandry dia tsy mahatakatra ary sarotra aminareo manaraka ity raharaha ity, fa raha tsorony zany dia akoatran'ny zay resaka famadihana tanindrazana izay dia tena fiarovana ny tombotsoan'ny firenena vahiny no tena votoatiny ny nangatahany ity filoham-pirenena ity ny zo-pirenena frantsay. Anisan'ny voalohany amin'izany ilay resaka momba an'ireo nositsika zay lasa resaka miverimberina mbola izy, fa raha mbola filoham-pirenena manana ny zo-pirenena frantsay no eo dia tsy afaka hitaky sy amerina
ireo nositsika ireo na oviana no oviana satria sady malagasy izy no frantsay ka tsy afaka hitaky ireo nositsika ireo fa de ho tsindriny ny fahefana sy ny fanjakana frantsay mba anatarazoka sy anolana raha azony atao efa nataony ambadika tany ny fanolanana an'ireo fa noho ny misy moa ny lalàna iraisam-pirenena dia tsy afaka manao izany izy. Ankoatran'izay resaka nosy malagasy izay dia eo koa ty resaka téléphérique ity izay tena mibahana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana. Téléphérique lafo vidy, tsy takabidy 4,500 tapitrisa euro, zany hoe efa vola tsy toko tsy foroana lanilanina foana amina zavatra sady tsy priorité, zany hoe tsy maika ho an'ny vahoaka malagasy. Ny maika ho an'ny vahoaka malagasy zao de ny sakafo, ny jiro, ny rano, ny lalana zay simba, ny fandriampahalemana, ka téléphérique tsy ovaolana amin'ny fitaterana akory na eto Antananarivo aza satria zany fitaterana téléphérique zany anie zavatra lafo be zany, na aty amin'ny tany mandroso ara tsy afaka misitraka an'izany daholo ka sady tsy hitondra vahaolana velivelo antsika ity zany no ambotry atsika vola efa tsy misy tsika efa firenena mahanitra, ny herinaratra efa tsy ampy nefa zavatra mandeha amin'ny herinaratra no mbola terena sy asesika ho atelitsika malagasy satria filoha vazaha taratasy no mitondratsika ka na tiakano na tsy tiakano de sokafo mivava de atelomy ry malagasy, mety naona ianao maty ny kere fa téléphérique tsy maintsy mandeha, ka izay de ohatra iray mazava io ma tsy azo leferina ny fitantanana olona manana zom-pirenena hafa ny firenentsika. Ho avy ny fifidianana ka antenaina fa tsy ho tonga amin'izany intsony ny firenena malagasy. Ny fitoriana moa de efa mandeha napetraka eny amin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zay efa malaza ratsy koa fa efa aneposiny ny izao filoha mandray roa filoha vazaha taratasy izao, zany HCC zany nefa no atao hoe mpiaro na gardien ny lalam-panorenana zay miaro ny tombotsoa sy ny fiandrianam-pireneny ny vahoaka malagasy, ka antenaina mba hitondra valiny mahafatra-po hifantoka amin'ny tombotsoa ambony ny firenena ny valiny fangatahana sy ny fitoriana napetraka. Taona 13 sy 14 isika, taonjato faha 120 efa tapitra dila ny fanjanahantany, firenena maleo tena, firenena afaka Madagasikara mitovy lahatra amin'ireo firenena maleo tena rehetra ao amin'ny firenena mikambana, ka mananga antsika vahoaka malagasy hijoro hosay na iny mpidona na iny kiatra hiaro ny
fiandranam-pirenentsika ary tsy lefotra tsy anaiky naovinanaoviana hoentina filoha manana zoom-pirenena hafa ary koa tsy anaiky ny firotsahana candidat manana zoom-pirenena hafa na iza na iza, satria raha tsy zay dia tsy ho tafavoaka ny ovianaviantsika ka mila avadika amin'ny pejy tokony handray an-tanana ny hoavintsika isika malagasy. Tokony ho sahy hijoro hoa na iny kidona na iny kiatra na hiatra manaina fa raha tsy zay tsika tsy ho asian'ny olona vidiny sy mbola hoe hitsakitsahan'ny olona sy ho fitapitan'ny olona tahaka izao. Manainga ny tafika tafi-bahoaka, manainga ny fitsarana andray ny andraiky ny avy satria ianareo no androm-panjakana no fiarovana izay fiandrianam-pirenena izay. Tsy la Frantsa velively no vaholantsika satria efa 17 taona no nifaneraserantsika tamin'ny la Frantsa nanaloka ny fahafahantsika nandritry ny fanjanahantany mandrak'androany. Tsy indrareo tsy la Frantsa velively no vaholana satria raha efa Frantsa no vaholana efa tsy ohatr'izao ny firenentsika fa isika malagasy irery ihany tsy miandry ny baiko sy paikady avy any ampititsika raha te handroso sy hiala amin'ny geja sy ny vahoaka fanjanahantany fa isika no handray tanana irahina fampandrosoana sy fiarovana ny tombotsoa sy ny fiandrianan'ny firenentsika. Mandram-pionandray tompoky lahy sy tompoky vavy.